Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Hoy Jehovah, raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Amen. Vavaka-tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, faly ny fonay tratry-ty maraina ity, izay fotoana efa ny fanomezanay taminao. Eo ananay amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Miarahaba anao mpanetrentena izay Jesosy manoroka ny tongotra ao masina. Raiso anitra kasitrahanao ny fankalazana sy ny fiderahana izay atolotra ianao. Misaotra indrindra Jesosy satria miteny sy ananatra anay ianao amin'ity andro anio ity, ary manome teny fampanantenana anay raha mihaino tokoa zahay ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Haidy ny fanainao masina Jesosy io. Ho aminay tsiraray avy, azahoanay mandray ny teninao, azahoanay mandray ny hafatrao, ary indrindra Jesosy, hampiasa izany teninao izany eo amin'ny fiainanay sy amin'ity tontolo andro eo vakivakiana ity. Izaranay koa Jesosy amin'izay mifanerasera aminay fa tsara ny mihaino ny feonao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao, fa voninkainanao izay mpanomponao. Aleluia. Amen. Manonona ny fiadanana sy ny fitahiana ho an'ny isa-tokantrano amin'ity maraina ity sy ny sambatan'olona. Ary dia misaotra ny tompo lehibe tsika omen'izao fotoana izao mbola ahafahantsika indray mandray ny vatsim-panahy avy aminy. Ny tenin'Andriamanitra izay ankalantsika ny vatsim-panahy teo amin'ny bokin'ny epistiliny Efesiana 2:2, 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika ao aminy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika manome lohahevitra sy lohateny hoe fa nahoana isika no monina sy velona eto an-tany. Fa nahoana isika no monina sy velona eto an-tany. Samy manana ny tantaram-piainany avokoa ny olona rehetra miaina eto ambonin'ity tany ity. Samy manana ny faniriany sy ny etaetany avokoa amin'ny ho aviny, araka ny lafiny rehetra koa ny olona miaina eto ambonin'ity tany ity. Efa samy nametraka fanontaniana daholo angamba isika hoe fa naninona aho niteraka teto ambonin'ity tany ity? Ho aiza aho ary hanao ahoana ny fiainako? Hatramin'ny roviana izany fahavelomako izany? Ary ahoana ny momba ahy ao aorian'ny fahafatesana? Raha mbola tsy tonga tao anatin'ny eritreritra ao ireo fanontaniana ireo dia anio izy no mipetraka aminao ara. Ary ankoatr'ireo dia betsaka ny fanontaniana izay mandalo sy mipetraka ao an-tsain'ny zanak'olombelona, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Na antitra ianao na tanora, na zaza, dia samy manana ny zavatra manahirana ny sainy. Indrindra fa mbola tsy nahitana valiny na vahaolana ireo fanontaniana marobe izay tonga ao anatin'ny sainao. Araka ny fijerin'ny mpahay siansa, na ny filôzofy, ny mpahay literatiora, dia miezaka mitady izay valiny amin'ny fanontaniana ny zanak'olombelona. Miezaka mitady fomba mba hampitony ny fisainana, ary miazakazaka mitady vahaolana araka ny fahalalana sy mitady fialovana na refuzo isika
amin'ny zavatra misy sy mitranga eo amin'ny fiainany. Manoloanareo fanontaniana maro mifamaofao ao an-tsain'ny olona sy ireo zava-misy sy miseho ary mitranga eto anivon'izao tontolo izao, dia te hampatsiahantsika ny Tompo Jesosy fa asa ny tanany isika no foronina tao aminy. Noho izany, ny fiverenantsika sy ny fiantorantsika ary ny fialofantsika eo ambany elany ihany, izany hoe ao amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no afaka hanome fiainana sy dikany ary ho avy mamirapiratra eo amin'ny lafim-piainantsika manoloana ireo fanontaniana maro be izay mandalo sy mipetraka ao anatintsika. Ao anatin'ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany no afaka mamaly ny fanontaniana hoe fa nahoana isika no monina sy velona eto an-tany. Tsaroa fa ny fahavelomako sy ny fahavelomanao eto an-tany dia tsy kisendrasendra na par accident hoy filazan'ny sasany azy, fa tena efa planin'Andriamanitra sy efa voalahany ary faniriany. Na dia mbola tsy arakory aza izao sy anao dia efa fantany sy efa tiany ny fisiantsika tsirairay avy. Raha tsy resy lahatra amin'izany ianao dia mba andehana anontania Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Teraka avy tamin'i Jesosy Kristy izao sy anao ary velona ho azy koa mba hanao ny sitrapony. Izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza hoe mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ao aminy. Kristianina sy mpino no vonona hanao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny fahamarinany, mandeha ao anatin'ny lalan'ny fahazavana no tiany ho lazaina eto. Kristianina na olona manaiky hanao sy hanohy ny asany, ampitiavana sy ampanetretena tahaka ny Jesosy Kristy no tanjony sy tadiaviny ambiko sy aminao. Ohatra mazava amin'izany Davida mpanjaka izay nanambara hoe hideranao aho fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Mila mahatsiaro tsika ry ava-malala ao amin'ny Tompo fa asan'Andriamanitra itsika, voaforona ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ao aminy. Dia ho valitsika ilay fanontaniana ary hoe fa maninona isika no velona sy monina eto an-tany? Velona sy monina eto an-tanitsika satria manana tanjona Andriamanitra. Ny voalohany indrindra dia mba hanomezantsika ny fiainantsika ho azy, satria izy efa nanome ny fiainany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika tsirairay avy izay velona sy monina eto ambonin'ny tany. Ary izay fanolorany ny tenan'izay no nanehoany sy nampisehoany ny fitiavany faratapony ka nandatsahany ny rano teo ambony hazofijaliana ho fanavotana sy ho famelana ny heloko sy ny helokao. Ary izay fandresen'ny fahafatesana izay
no manomana antsika tsiraray avy, ilay fiainana mandrakizay iarahana amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka rehefa tonga ny fotoana izay ampiakariny antsika tsiraray avy eo amin'ny lapan'ny voninahiny. Anio ry havako malala je avaozy ny fanoloran-tenantsika tsiraray avy. Mbola tsy tara ho an'izay mbola tsy nanolotra sy tsy nandray fanapahan-kevitra, fa raiso re Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy sy mpanapaka ny fiainantsika. Satria tsy misy mahafantatra ny segondra sy ny minitra isika. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jakoba 4:4-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa tsy mahalala an'io ampitsony ianareo, inona moa ny ianareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Afako malala o, tsarovy fa ny antony havelomako sy ny havelomanao dia ny anao ny asan'Andriamanitra sy ny anao ny asa izay nitanterahan'i Jesosy Kristy Tompo fonizy tety ambonin'ny tany. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana. Amen. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina amin'ity maraina ity. Misaotra indrindra satria mampatsiahy anay ianao ary tsy mitsahatra, tsy mety vizana, tsy mety reraka. Mampatsiahy anay fa ny antony havelomanay tsiraray avy eto ambonin'ity tany ity dia ny hanohy ny asanao sy hanatanteraka ny antsonao sy hanohy ny asa izay nitanterahanao araka ny fahamarinana andehananao amin'ny lalan'ny fahazavana. Atonga izao tontolo izao manomboka aminay tsiraray avy, andray anao tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra. Izara koa izany fitiavanao izany sy ny fahalebiazanao sy ny fahefanao ho an'izay mbola tsy naharea izany herinao izany. Aoka izay tsiraray avy ara Jesosy, amaly ny antsonao ka anao hoe ity aho, iraho aho, anao ny sitrakao, ny antony havelomako. Tafio ho an'ny tsiraray avy Jesosy, izay vonina ny amaly ny antsonao, ny hery, ny tanjaka, fahasalamana, ny fahaelavelona mba hitororiny ny filazantsaranao sy ny fitiavanao. Ho an'izay mbola misalasala kosa Jesosy dia ny fananao masina no hamangy azy ireo tsiraray avy ka hamaly ny antsonao ampitiavina satria tsy fantatray tokoa ny fa ny fiainanay dia tahaka ny zavona mielona ihany. Dia ho anao ry Andriamanitra Ray Zanaka ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay fa izay kosa andray ny fitahiana avy aminao satria nahareny feon'i Jehovah Andriamanitra Ray. Aleluia. Amen.